La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Panolotra anao ny fampalalam-baovao. Vita Malagas. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Panolotra anao ny fampalalam-baovao. Famatsimbola amin'ny tetina $100 miliara no vinavinaina ho an'ny Afrika amin'ny alalan'ny IDA taorian'ny fivoriam-be faharoapolo izay notanterana tany Abidjan Côte d'Ivoire farany teo. Natao izany fanarenana ara-toe-karena sy ny esaka amin'ny fiatrehana ny valinaretina Covid-19. Na eo aza ny fahatarana ny asa fanamboaran-dalana amin'ny RN 44 noho ny fisian'ny amiana ara-pahasalamana mizotra araka ny tokony ho izy ny asa rehetra amin'izao fotoana izao. Androany nidina nijery fotony mizotry ny asa ny minisitra tompona ndraikitra sy ny solitenan'ny banky iraisampirenena. Ny farana androany ny fanatanterana ny fanadinana baccalauréat ho an'ny sekoly katolika rehetra manerana nosy. Fanadinana izay natao ampitovinina ny faripahaizan'ireo ankizy mpianatra sekoly katolika rehetra. Manana mampiavaka azy ny bac katolika raha ny fanazavana azo. Azo na vaovao maro-potitra sy marina ny roso tamin'ny fananganana Agence de Presse Nationale ny teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Tambazotra serasera-panjakana izay ahafahana mahazo ireo vaovao ofisialy manerana ny nosy. Maresaka iraisam-pirenena maheran'ny zato no namoniany ampolin'ny ireo tsy tapopoka any Allemagne vokatry ny tondra-drano nateraky ny rotsakorana. Miisa 12 kosa ireo maty any Belgique raha toka maro ireo fasimbana any an-toerana. Ny didin'ireo avetrany. Salamandra tompoko lasy tompoko va fotoana vaovao eto amin'ny Cultiveko manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao famatsimbola amin'ny tetina $100 miliara no vinavinaina ho an'ny Afrika amin'ny alalan'ny IDA taorian'ny fiaonam-be faharoapolo izay notanterana tany Abidjan Côte d'Ivoire farany teo. Natao izany ho fanarenana ara-toe-karena sy ny ezaka ho fiatrehana ny valinaretina Covid-19. Abraham Randriamanana. Teboka nisongadina nandritra ny fiaonana tapon'ny faharoapolo, ahitana ireo filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana afrikanina eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny IDA notanterahina tao Abidjan Côte d'Ivoire omaly ny mikasika ny fanarenana ireo firenena afrikanina aorian'ny valinaretina Covid-19. Isan'izany eo amin'ny sehatra ara-toe-karena, ny sosialy ary ny lafin'ny fampandrosoana. Nisy nandritra izany ny fivoriana tsy azo natrehana no tanterahin'ireo filoham-panjakana ho fametrahana ireo laharam-pahamena ao amin'ny famatsimbola aty Afrika ao anatin'ny IDA izay sahany ny banky iraisam-pirenena. Nandray anjara tamin'ity fiaonana tapon'ity ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nitarika ny delegasiona malagasy. Nambaran'ny filoha nandritra ny fandraisam-pitenena ny mahazava-dehibe ny fifampisarana traikefa ho fametrahana paikady manoloana ny valinaretina, eo ihany koa ny fanarenana ny toe-karena ao aorian'ny Covid-19 sy ny fampandrosoana maharitra. Mitetina ray faingo $1 ny famatsimbola no nisitrahan'i Madagasikara tamin'ny taona ity tamin'ny alalan'ny IDA. Isan'ireo navotra ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisany anjara tamin'ny IDA ihany koa ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro izay miteraka ny fisian'ny kery any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara. Nasongadiny amin'izany ny vahaolana maharitra napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana foto-drafitr'asa fanatsarana ny famatsin-drano sy ny politika ho fampivoarana ny mahaolona. I Madagasikara dia niady mahota fiakatra farafahakeliny $100 ny vola fanampiana anatin'ny IDA izay novinavinaina ho $240. Ankoatra izay, misy ny fiaonan'ny filoham-pirenen'ny Côte d'Ivoire sy ny filoha malagasy nandritra ity fiaonam-be ity. No mafisina nandritra izany ny fiarah-miasan'ny firenena roa tonta amin'ireo sehatra samihafa. Na eo aza ny fahataran'ny asa fanamboaran-dalana ny RN 44 noho ny fisian'ny amiana ara-pahasalamana mizotra araka ny tokony ho izy ny asa rehetra amin'izao fotoana izao. Androany nidina nijery ifotony mizotra ny asan'ny ministera tompona ndraikitra sy ny solitenan'ny banky iraisam-pirenena Henri Florian. Mizotra araka ny tokony ho izy ny asa fanamboaran-dalana
eny anivo ny lalam-pirenena fa 424 amin'izao fotoana izao. Tahaka izao ny fizotry ny asa na teo aza ny fahatarana noho ny COVID-19 izay nisiany amehana ara-pahasalamana. Na eo aza izany, manenjika ny asa ireo orinasa mpanao ny lalana ary tsy maintsy vita ao anatin'ny fotoana efa voafaritra ny asa rehetra raha ny nambarany tompon'andraikitra misahana ny asa. Androany, nidina nijery fotony ny fizotry ny asa ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy niaraka tamin'ny solon-tenan'ny banky iraisam-pirenena izay mamatsy vola ny asa fanamboarana. Araka ny hitantsika ireny raha ny dingana voalohany efa manakaiky ny 920 isan-jato zao ny fandroson'ny asa ary ny faharoa moa zany no nijanonanay maharitraritra teo efa mirosy ihany koa somary nisy fahatarana noho ny fantatritsika ny amehana eto amin'ny firenena fa eo ihany koa tsy maintsy hanajana ireo fitsipika rehetrarehetra izay voalazany boky andraikitra indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ireo olona voakasiky ny tetika asa. Raha ny fivorinana atao teo dia tokony ho tratra alohan'ny farany taona ny fahavitana ny terrassement ny tapany faharoa iny. Ny zava-dehibe dia ny hoe miroso araka ny tokony ho izy ny asa ary afa-po hatreto amin'ny kalitaon'ny asan'ny tanterahana ny rotota. Isan'ny mampiavaka ny fanamboaran-dalana eo anivon'ny lalam-pirenena fa 420 ity ny habean'ny lalana izay tafakatra hatrany amin'ny 7 metatra ny sakany, fa ao ihany koa ny fiarovana ny sisin-dalana ary ny hatevin'ny lalana izay mihoatra lavitra ny tahaka ny mahazatra. Ankilany, nanamafy ny teo anivon'ny banky iraisam-pirenena fa fampotanteraka izy ireo amin'ny fizotry ny asa. Et pour nous qui sommes partenaires, la route... Fa ho anay mpiara-miombonantoka, ny lalana dia anisan'ny miantoka ny fiovana ara-ekonomika eo amin'ny fiainan'ny vahoaka. Ho anay manokana dia afa-po tanteraka izay amin'ny asa ary miarahaba manokana ny ministra tompon'andraikitra sy ireo ekipa ary ny orinasa mpanao ny lalana tamin'ireo asa rehetra efa natao. Matoky ao fa amin'ny asa amin'ny dingana faharoa dia ho voarina ny fahatarana eo amin'ny efa-bolana ity. Matoky ao fa ho tanteraka izany raha toka efa manome toky ny orinasa mpanao ny lalana sy ireo ekipa mpanara-maso. Ary fatako ity ministra ity fa tsy manana fisalasalana ao. Ho anay dia afa-po tanteraka izahay ary mbola maneho ny fahavononana amin'ny fanohanana ara-bola ny eo amin'ny sehatry ny fanamboaran-dalana. Mampahery anareo hatrany izahay ary vonona ny anampy amin'ny fanatsarana ny lafin'ny fototra-fitrasa izay afokafika ny fampandrosoana. Ces infrastructures qui sont le poumon économique dans tout pays. Ankoatra ny asa lehibe, maro ihany koa ireo asa vonjamaika ny tontolo saina entina handrindrana ny fifamoivoizana amin'iny lalam-pirenena fa 420 iny. Isan'izany ny fanamboarana ilay antsoina hoe point noir na ireo ahitana fotaka sy ny maro hafa izay manakana ny fifamoivoizana. Mizotra antsakany sy andavana araka izany ny asa fanamboaran-dalana eny anivon'ity lalam-pirenena fa 420 ity. Manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao hatramin'ny alakamisy ny fanadinana mpanjaka na ABEPC manerana nosy valotona ny zandry indrindra amin'ny zandry raha toka 20 taona ny zokiny indrindra amin'ireo mpanala fanadinana. Nisy ny firarintsoza nataon'ny ministra tompon'andraikitra tamin'ny zany Gaëtan Andriatsylavo. Ny alatsinainy 20 hatramin'ny alakamisy 22 ny volana Jolay 2024 no tanterahana manerana ny nosy ny fanadinam-panjakana BEPC na ny brevet d'études du premier cycle. Raha ny antotanisa voaray, miisa 450 ireo ivitoeram-panadinana, raha toka 770 sy iray alina ny efitrano-panadinana, ary 80 ny ivitoeram-pitsarana. Miisa 770 sy alina sy iray hetsy ny mpiadana amin'ny sokajy A, raha toka 437 sy 5 alina sy iray hetsy no amin'ny sokajy B. Mpianatra 9 taona ny zandriny indrindra, ary 20 taona ny zokiny indrindra. Miisa 17 ireo manana fahasembanana, hiatrika ny BEPC, ka ny 5 jamba, ray manana olana ara-pahitana, 20 marenina, ary 2 sembana ara-batana. Miisa 12 ny mpiadana vahiny, hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC amin'ny ity taona ity. Ny rary soa manokana ireo mpiadana manana fahasamihafana ny ministra tompon'andraikitra. Sarotra tokoa ny natrehantsika rehetra tao anatin'izany, tao mpianarana izany, kanefa dia tonga ny fotoana
atrehanareo an'izany fanadinana izany azahoanareo an'izany mari-pahaizana BEPC izany ka eto dia rariny sy hitsiny raha ankahery anareo tsirairay avy ny tenako mba ahomby ary ahazo vokatra tsara ahazo fahasalamana ahafahanareo miatrika tanteraka an'izany fanadinana izany. Ny rary sosi nankahery ireo mpikirakira ny fanadinana sy ireo izay itsara ny lazahadina ary ireo mpiara-miasa rehetra isanambaratonga ny ihany koa ny minisitra. Na dia teo aza ny fahasairanana, na dia teo aza ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19 ka dia tena tsapa tokoa fa tsy an'izany asa izany ary mijery ny tombontsoany reto ankizy reto ianareo tsirairay avy. Niakatra ny tapahafana ho an'ny fanadinana CPE tamin'ity taona ity ary antenaina fa ho tsara tahaka izany ihany koa ny vokam-panadinana BEPC sy ny BAC. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia ny farana androany ny fanatanterana ny fanadinana baccalauréat ho an'ny sekoly katolika rehetra manerana ny nosy fanadinana izay natao ampitovinina ny faripahaizan'ireo ankizy mpianatra amin'ny sekoly katolika rehetra. Manana mampiavaka azy ny bac katolika raha ny fanazavana azo Sabrina Ararson. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny fiatrehana ny fanadinana baccalauréat katolika ho an'ireo ankizy katolika rehetra manerana ny Madagasikara. Fanadinana izay natao mialohan'ny atrehana ny fanadinam-panjakana mba hanomanana ny sain'ireo mpianatra. Misy ny taranja izay anisan'ny mampiavaka ny BAC amin'ny mahasekolim-pinoana azy izay raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Anisan'ny mampiavaka ny BAC katolika aloha zany voalohany indrindra raha tsy laza fa tsy ny ohatra hoe ny taranja ho aminy. Amin'ny sekolim-pinoana ny sekoly katolika dia omena lanja manokana ny ataoko hoe fisian'Andriamanitra amin'ireo izay ataon'ny ankizy rehetra dia anisan'ny hanadinana ao zany ny fandaliana-pinoana na ny religion moa ny filazantsika azy ary anisan'ny hanadinana ihany koa andreo mpianatra ny fahaizana miaina sy mity ny éducation à la vie à l'amour ireo taranjareo zany dia anisan'ny mampiavaka ny dia fanadinana tena hoe tsy natao hoe fanadinana moramora fa tena fampiomanana ny ankizy anao ny fanadinam-panjakana. Ho an'ireo ankizy rehetra niatrika ny fanadinana baccalauréat katolika teo tsy maintsy miatrika ny baccalauréat panjakana avokoa izy ireo ahafahana miditra eny anivon'ny ambaratonga ambony. Hatreto tsy ampy hidirana eny anivon'ny université na ny université katolika mihitsy ny fananana BAC katolika irery ihany. Amin'ny fitantanana ny sekoly katolika eto amin'ny firenentsika hatreto aloha tsy mbola misy hoe fepetra manokana nraisina ho an'ireo ankizy izay afaka BAC katolika nefa tsy afaka BAC ara-panjakana fa ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao ireo université rehetra na katolika io na tompo-pinoana inona na ny fanjakana dia mbola tsy mandray ireo ankizy tsy afaka BAC ara-panjakana nefa afaka BAC katolika. Miisa 590 ireo ankizy manatanteraka amin'ny baccalauréat katolika raha ho an'ny teo anivon'ny sekoly katolika Sainte Famille. Ny eo anivon'ny DIDEC sy ny DINEC no anisan'ny misahana amin'ny famolavolana ireo lazahadina raha ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'ny tetika aram-bato-kevitra nanamafy androany ireo tompon'andraikitra fa iray amin'ireo mpisehatra afaka mitondra vahaolana amin'ny ady amin'ny kolikoly ireo mpino kristianina. Mahalona izao dia nitotosaina androany tetsy amin'ny PK0 Tanimena ny fifanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny Bianco sy ny HFKF. Michela Ranardzon. Mbola isan'ireo firenena manana tahankolikoly ambony Madagasikara tsy ireo tompon'andraikitra napetraky ny fanjakana hiady amin'izany ihany no manana andraikitra amin'izay ady izay raha ny nambala ny HFKF na ny hetsika fampiresina kristianina ho an'ny firenena manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fitoroana izany ihany koa ny mpino kristianina. Voalohany ao anatin'izany dia ny fijoroana, fampijoroana fahamarinana ary ny fiadiana amin'ny lafiny resaka kolikoly. Zay ny antony hoe angaredona kristianina amin'ny ady amin'ny kolikoly. Izany hoe fiarahamientan'ny kristianina hijoro hiady amin'ny resaka kolikoly satria sady fahalovana izany tenenin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy tokony ho atao nefa raha ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika dia anisan'ny tena loha laharana ny fanaovana kolikolytsika raha ohatra ka ny
indicateur ny IPC ny lesana dikan'izay tokony andraikitra voalohany ao anatin'ny resaka kolikoly ny kristianina satria ny hery entina noerana ny resaka kolikoly dia manana an'izany kristianina. Vinany aram-badokevitra ny hoe malagasy mahafantatra ny antom-pisiny mifankatia mampitombo ny talenta nomen'Andriamanitra azy. Madagasikara tany lovainjafy sy fitahiana amin'ny fanatanterahana izay voalaza. Mila mifanaraka amin'izay ihany koa ny fihetsika sy fomba ataon'ny mpino kristianina. Raha mijery ny zavatra nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay dia anisan'ny lesoka ny tsy fijoroan'ny kristianina. Izay ny arahantsika hoe miara-mientana ny kristianina, ny fiangonana, ny fikambanana, kristianina tsy ambata. Manomboka hatreto raha misy trangana kolikoly any amin'ny toerana tsy misy fanjakana, tsy misy fokontany fa misy fiangonana dia tokony afaka mifampiraharaha amin'ny HFKF ary mifampiresaka amin'ny bian koa satria misy fifanaovan-tsonia androany. Azonareo mitandrona zany dia hoe andao hiaraka hijoro ampijoro fahamarinana sady hiady amin'izany kolikoly zany sady sitrak'Andriamanitra zany nefa mason'ny firenena. Notontosaina androany tetsy amin'ny PK0 Antanimena ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny Bianco sy ny HFKF etsika fampiresana kristianina ho an'ny firenena. Olona roa indray no fantatra fa lavan'ny valaretina Covid-19 teto Madagasikara raha nitatry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity 9 no tranga vaovao 17 kosa ireo sitrana soamantsara raika amin'ny 30 ireo mbola ao anatin'ny forme grave. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika milona idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Tsy hitako hoe inona ny vitan'ny ariary tsy haiko aloha fa raha roanjato ariary dia ahavitana zavatra bobaka be ohatra hoe mandefa SMS be dia be na koa misurfa amin'ny internet olona afaka manao story koa azy lahy dia eritrereto izany raha anatin'ny iray andro no vitany roanjato anankifolo io foana ary le finday mahazo mega na SMS ohatra ny avoloeny miaraka amin'ny elo 200 mahazo 50 SMS sy na 50 mega amin'ny vidiny roanjato ariary monja tsindrio ny dièse 322 étoile 63 dièse. Ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche culotte Molfix vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto, misota na watan Maman Lisa fantenga tsara. Resto, tangatin tongo maro chinamita kaza. Resto, naezana wezana waliano misakafu. Resto, maneran Madagaskara matukiazi. Resto, tambula zaza. Resto, na naola supu. Resto, na samu tanura. Resto, ula makafi. Resto, chifit sananga nulu na zaza na ulbe. Resto, ato vivilu mazala imusara loko misi. Resto, tiako, tiano, kuwatika. Resto, batu malaza tenga tsara tia lako. Resto, vita malagas. Resto, Maman kukua. Fitinjato ariary. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ty alina ity tsisa fa Ramatoa Julie B Mananjara zay secrétaire général ny fédération malagasy ny taranja fototra athlétisme miarabanao tonga so atao anatin'ny fampahalalam-baovao araky nefa fantatsika fa isy ny hetsika zay karakarenareo amin'ny fédération afaka lazalazainao misy kokoa ve makasika izay hetsika izay miaraba ny manatrika an'ity fandarana ny Cool TV ity ny mikarakara ny championnat de Madagascar ni semi-marathon ni zay atao amin'ny athlétisme malagasy zay atao Mahajanga ny asabotsy raika amby 30 jolay ho avy zao. Io ina daholo ny hita ao anatin'ny hetsika io karakaranareo anatin'ny hetsika io zany misy ny championnat de Madagascar ny semi-marathon zay mirefy 21,098 km
misy koa ny 5 km de Boeny ary ny route be Mbehivavy 3 km. Mahazo mandray anjara zany ao anatin'ny championnat de Madagascar ny semi-marathon ny junior zany hoe zay mihoatra ny 12 taona. Efa nitenena ianao to hoe afaka mandray anjara ny junior, izy daholo ny tena hoe mpandray anjara amin'io fifaninanana io, afaka misy olon-tsotra ve afaka mandray anjara amin'izy io? Mandray anjara daholo zany ny olona rehetrarehetra, ny licencié évidemment ary koa ny tsy licencié zay tsy manana kara-pilalaovana, ary ny fisoratana anarana zany afaka atao eo anivon'ny fédération malagasy ny athlétisme zany hoe ao amin'ny stade ny Alarbi na koa ao amin'ny direction régionale de sport et de la jeunesse ao Mahajanga. Inona ary ny tanjonareo aminatin'ity hoe hetsika zay karakarainareo any Mahajanga ty? Manentana ny olona aloha ho tia ny athlétisme ary koa fanomanana ny Jeux des îles zay atao amin'ny 2023 dia fa zao dia efa manomana ny athlète aka performance amin'izay semi-marathon atao amin'ny Jeux des îles 2023 zay. Ary efa niteny koa ianao teo hoe misy ny hoe olon-tsotra no handray anjara, afaka mandray anjara amin'io fifaninanana io raha ohatra ka inona daholo ary hoe ny loka mety ho azo amin'izay fifaninanana zay? Eto dia misaotra mialoha ny mpiobinantoka miaraka miasa aminay dia ny Telma, ny Ovive ary koa ny Paty Premier dia misy loka ho azon'ny mpandray anjara amin'io, ny licencié zany ny resahako misy prime amen'ny mpiara-piombinantoka dia mahazo médaille ny 3 premiers, ny voalohany mahazo trophée ho an'ny lahy sy ny vavy zay. Ahoana kosa ary ny programme fédération na hetsika manaraka ankoatran'io hetsika zay karakarainareo any Mahajanga io? Ankoatran'ity hetsika ty zany dia ho avy koa ny championnat de Madagascar sur piste, championnat national zany ho an'ny athlète licencié rehetrarehetra manerana ny Madagascar zay atao ny 27, 28, 29 août sy ny 2, 3, 4 août septembre 2021. Ary ny amaranantsika anazy afaka alefanao ary hoe fanentanana satria fantatsika fa lazaina teo fa misy olon-tsotra afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana. Dia manentana antsika rehetrarehetra zany zay tia hazakazaka na ny kely na ny lehibe handray anjara amin'io championnat de Madagascar de semi-marathon io. Mariana fa misy ny route be Mbehivavy zay afahana ny ankizy ary afaka mandray anjara na ny lehilahy koa afaka mandray anjara raha ohatra te handray anjara. Ny misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra koa io semi-marathon io afaka mandray anjara ny olona rehetrarehetra sy ny 5 km koa torak'izay. Angasarana ary ianao nitondra an'izay fanazavana mahakasika izay hetsika zay karakarain'ny fédération malagasy ny taranja fototra athlétisme zay tanterahana any Mahajanga zay. Indrindra. Zay mahakasika ny fa azahoana vaovao maro-potitra sy marina nyroso tamin'ny fananganana ny agence de presse nationale teo anivon'ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina tamazotra serasera-panjakana zay afahana mahazo ireo vaovao ofisialy manerana ny nosy. Sabrina Raharson. Ialana amin'ny nonono sy ny fiparitany vaovao tsy marina amin'ny tambazotra samihafa mahakasika ny fitondram-panjakana ilaina ny fananana loharanom-baovao marina. Nisy ny fampahafantarana ny fanapariam-baovao ofisialy ara-panjakana na ny dépêche informative taratra. Ahitana ireo vaovao manerana ny nosy ary ireo vaovao avy amin'ny ministera isan-tsokajiny sy ny andrim-panjakana samihafa na ihany koa izay antsoina hoe ifampanapariam-baovao pirenena. Alana amin'ilay hoe ono be dia be mandeha zany dia mivoaka ao anatin'ny agence de presse nationale taratra ny vaovao ka rehefa mbola tsy hitanao ao zany dia mbola tsy vaovao ofisialy zay. Correspondant na solotena misa 3 zany hoe miaraka amin'ny faritra 3 zany ary ny correspondant any amin'ny faritra indray manana solotena délégué any anatin'ny district isan-tsokajana zany hoe tena ho afaka andrakotra mihitsy zany Madagasikara Ray Manontolo. Notokana n'androany teo amin'ny ORTM tamin'ny fomba ofisialy ny agence de presse dépêche informative taratra izay anisany asan'ny ANTA teo aloha. Nozaraina roa miavaka tsara araka izany ny asan'ny ANTA, ny fitahirizana ireo sary tsy totan'ny ela manamarika ny tantaram-pirenena ka nomena ny anarana hoe trano sary ary ny fanapariam-baovao.
Ny fanariana fako anatin'ireo lakan-drano no manatsinsina izany na misy aza ny fanadiovana izay ataon'ny commune Antananarivo. Andraisana fepetra araka izany ireo olona mbola manaro fako anaty lakan-drano raha ny fanazavana azony alarina efso. Mbola maro ireo lakan-drano tsentsina tanteraka vokatry ny rano maloto feno fako, alefa mivantana sy fandefasana ireo maloto avy amin'ny lavapiringy na efa manao ny fanadiovana azany eo anivon'ny commune Antananarivo. Misy ny fijerena ireo lalana sy lakan-drano izay mila fanarenana sy fanadiovana etsy Ambondrona miakatra hatrany Faravohitra izay niarahan'ny ben'ny tanànan'ny commune Antananarivo, ny talen'ny BTP eo anivon'ny commune sy ireo mpiara-miasa. Araky ny efa fantatritsika dia misy ny code municipal d'hygiène navoaka teto amin'ny tanànana Antananarivo ifampifehezana. Fampahafantarana aloha voalohany indrindra amin'ny olona ny tokony ataony mahakasika ny hoe tokony aiza ny varina reny maloto reny, izany hoe tokony isy ny toerana andraisana ny maloto mivatana any anatin'ny lavapiringa. Zay vao mandeha rano raha ohatra tokony andeha any anatin'ny lakan-drano, izany hoe misy fepetra be be alohan'ny nanarenana trano izay tokony narahana fa tsy voaraka dia ho apetraka izany fepetra izany. Dia manarak'izay rehefa vita ny fampianarana sy ny fitohevitra avy aty amin'ny tanànana Antananarivo dia isy amin'izay kosa ny fametrahana fanasaziana ho an'izay tsy hanaraka ilay code municipal d'hygiène. Mba tsy iverenan'ny asa matetika, ametraka fepetra rehefa vita ny fampianarana ireo olona tsy hanary fako any anatin'ny lakan-drano. Isy ny sazy ho azy ireny izay minisy mbola manary rano maloto izay fampiarana ny fitsipiky ny code municipal d'hygiène eny amin'ny ireo faritra. Nambaran'ny talen'ny BTP eo anivon'ny commune ihany koa fa mba ho fitsinjovana ireo fiara sy manamevana ny olona iroso amin'ny fanamperana ireo arabe feno lavadavaka ny commune amin'izao izay mbola vonjomaika fotsiny mandrapatokany ny fanamboarana azy tanteraka izay mbola miandry ny famatsim-bola avy amin'ny fond routier. Voakasika izany ny fanamboarana ny lalan'ny Befotaka Ambatomena sy ny fiaro Ampefloa. Mitohy hatrany ny famonoana ireo andiam-balala amin'ny alalan'ny fampiasana angidiby any atsimony nosy. Hatreto andiam-balala miisa 7 no vonoana amin'ireo toerana ahitana izany any amin'ny faritra Anosy sy Androy. Andiam-balala miisa 7 no efa novonoina ao amin'ireo toerana nahitana valala tao anatin'ny faritra Anosy sy Androy, nanomboka ny andiany voalohany sy amin'izao ampahany faharoa izao. Ho an'ny Amboasary Atsimo manokana, any amin'ny tapany avaratry ny distrika, mipakatra any amin'ny distrikan'ny Betroka no fehezina tao anatin'ny 5 andro. Sarotra ho an'ny fiara sy moto, eny fa na dia ny dia-tongotra aza ny atongavana amin'ireo toerana ahitana valala. Nampiasaina araka izany ny angidimby, iadina sy amongorana ny valala any amin'ny faritra Anosy sy Androy. Commune maromaro ato anatin'ny distrikana Amboasary Atsimo no fakasitra izao famonom-balala izao. Ao anatin'ireo faritra ireo no nahitana andiam-balala izay niezahana no fehezina tato anatin'ny 5 andro. Izao no natao dia mba fanatanterahana ny ampahany faharoa amin'izao fandarana asan'ny filoham-pirenena izao. Efa miana sahady ireo andiam-balala misy atya toerana. Faharoa manaraka izay dia afaka sahady ihany koa zany miaro ny fambolena izay no tanterahan'ireo mponina aty amin'ny faritra izany mba ho fanatratrarana ny fahavitantena aty ara-tsakafo aty amin'ny faritra Anosy sy faritra Androy. Nitanina ihany koa ireo vahoaka mpamboly amin'ireo toerana izay voakasiky ny famonom-balala ao amin'ny faritra Anosy sy Androy, tsy hisambotra sy hihinana ireo valala. Antony, efa misy poizina avokoa ireo valala na dia mbola manidina azy. Nitanina, anara-maso ireo biby fiompy ihany koa ny mponina. Nanatanteraka fivorinana avy ao anivon'ny gendarmerie pirenena sy ny tompona andraikitra ambony ao amin'izy ireo ny maraina teo teny amin'ny Toby Ratsimandrava. Ijerena ny lesoka sy ny tombanezaka anatsarana ny asa no isan-tanjona tamin'ny zany. Namidina Ravelo Orson. Nandritra ny fivorina izay niarana tamin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny gendarmerie pirenena no jerena ny tombanezaka nataony avy anivon'ny gendarmerie pirenena ny maraina teo teny amin'ny Toby Ratsimandrava. Nandritra izay ihany koa naneho ny hevitra manoloana ny fitokonana anoherana ny didy izay navoaka ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ny lalàna amin'ny feny mpanohitra. Fa ny tokony izy fotsiny dia mitombontsoa ny maro anisany jerevana satria iainantsika izany
raha ohatra hoe misy tonga dia mandeha ohatra teny amin'ireny 13 mai reny raha jerevana misy ny olona mpanao fihetsikatsehana sy ny olona te hiasa eny apafoly ny olona mpanao fihetsikatsehana ny olona te hiasa eny tsy misitraka ny asany andavanandro zany ka tsy maintsy zay no jerevana voalohany indrindra hoe tombotsoan'iza no jerevana dia ny tanytandalana fa zay aloha zany dia miteny foana hoe mba miangavy mitalao mihitsy aloha jerena ny tombotsoan'ny olona. Ankoatr'izay nanamafy ny sekretera-mpanjakana miadidiny zandarmerie pirenena fa misy ny mari-pakasitrahana ho an'ireo zandarmerie pirenena mahavita nitsakany sy andavany ny asany. Tena mahavita ny asany tsara ny atao amin'ny zandarmerie pirenena dia misy ny fanomezana zany hoe tamezaka natao atao aminay any fanomezana tombodahiny ireo nahavita asa tsara na amina resaka stage zany koa mbola atao aminay misy an'izany ka miezaka arak'izay azo atao zay mampifandanja an'le fanasaziana sy ny fanomezana mari-pakasitrahana za moa dia ahatsara kokoa zany ny fanatanterahana ny asa. Araka ny nambarany hatrany ny fitsikerana izay azo avy amin'ny tsirairay miantefa amin'ny zandarmerie pirenena no entina hanatsarana ny asan'izy ireo satria ny tombontsom-bahoaka raha teo no jerena. Lafim-baovao hafa kosa indray dia namoaka fampahafantarana ny ministeran'ny asa fa andro tsy fiasana fa andraisaka ramany Aid Alada ny talata fa 20 ny volana Jolay ho avy izao manerana ny tany Republikan'i Madagasikara. Na izany aza nanamafy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa izotra tsy misy fanapahana ny fanadinam-panjakana BEPC. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia maherana zato ireo namony ainy ampolony ireo tsy tapopokany Almelina vokatry ny tondran-drano izay nateraky ny rotsakorana. Misy 12 kosa ireo maty any Belgique ary mbola maro ihany koa ny fahasimbana tamin'ny zany fanadina. Any Allemagne miisa 3 ireo namony ainy ampolony ireo tsy tapopoka vokatry ny fisian'ny tondra-drano sy fiotsahan'ny tany nateraky ny rotsakorana raha ny nambarany tompon'andraikitra any an-toerana. Isan'ireo niarany voka-dratsy nateraky ny rivotra mafy sy ny firotsahan'ny rotsakorana ihany koa ny tao Liège. Tanàna maro no niaran'ny tondra-drano. Foto-drafitra asa maro toy ny lalina sy trano fonenana no potika sy ravana andritra izany. Ankoatr'izay tapaka ny herinaratra amin'ireo faritra samihafa ary maro amin'ireo mponina ihany koa ny traboana ankehitriny raha ny fampitambo avao. Ny fiatraikan'ny fivavahan'ny toetrandro no isan'ny antony niteraka ny fisian'ny rotsakorana mafy ao Eropa raha ny nambaran'ireo manampahaizana siantifika. Etsy ankilany no hamafisana ny fanaparinana ireo mpamonjy voina any an-toerana ankehitriny. Atreto miisa 12 ireo namony ainy vokatry ny fisian'ity andro ratsy ity ao Belgique. S'élève pour l'instant à 15 morts. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Malagas. Presto. Maman Koukoua. Fitinzato Ariari vous a présenté Nivavao. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavao. La 4G Batelma vous a présenté Nivavao.